trangam-piarahamonina zazalahy kely entoana maty tsy hitany masony roa. Fosa Junior nekeny ny fanapahan-kevitry ny FIFA momba ny Dax. Alatsinainy 10 febroary 2024 amikafaliana ampitiavana ihany koa tompoko lasy tombo vavy no entinay mandroso ao tokantranonao indray amin'ity alina ity tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovany MBS ianao ary manasanao ampitiavana sy ampanajana ihany koa izay anaraka ity fotoan'ity hatramin'ny farany. Ohatsika manokatra ny vaovao amin'izao alina izao dia namoaka didy mikasika ireo solombavambahoaka roa any Amponja ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrinana amin'izao fotoana izao. Voaisotra tsy ho solombavambahoaka itsony ireto solombavambahoaka voatonona ireto araka ny fangatahany filohan'ny antenimieram-pirenena ary zao navoaka ny HCC zao ny anarana isolo azy ireo. Dia rahantsika ny andindiny zay amin'ny rindrantsariny Mathieu Prince fanadiadiny Edena Elia. Efatrandro taorian'ny fangatana nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena mikasika ny tokony hanolona ireo solombavambahoaka miisa roa izay mbola voatazona Amponja dia namoaka didy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana io atoandro io. Noesorina tsy ho isan'ireo solombavambahoaka intsony iasy-pirenena Rasolomam-pionina izay voafidy tamin'ny anaran'ny IRD tao amin'ny distrika ny Fandrina sy Ravelson Ludovic Naileva voafidy tany amin'ny distrika ny Mahabo izay nirotsaka tamin'ny anaran'ny tenany manokana. Noho ny tsy fahatongavana natrika ny fivoriana ara-potoana ny antenimera eny Tsimbazaza no antony ity fanapahan-kevitra ity ary heverina avy hatrany fa namany Mametrapelana matoa tsy nanatrika izany mihitsy hatramin'ny taona 2024. Mazava ho azy fa miakatra ho solon'izy mirahalahy ireo ny lisitra faharoa ka araka ny didina avoaka ny HCC Atrangy dia Ramatoa Yvonne Razafindrazali lisitra faharoa an'ny Leva izay tsy iza fa vadiny ihany ka izy no misolo toerana maso solombavambahoaka. Ho an'ny solombavambahoaka asy-pirenena kosa dia hitaratry ny Ainadina Rakotomalala no lisitra faharoany ka misolo azy eo amin'ny toerany solombavambahoaka. Raha ny loharanom-baovao dia mbola karohena fatratra ilay solombavambahoaka Leva na Ravelson Ludovic amin'izao rehefa nomeny ny fitsarana fahafahana vonjimaika tamin'ny herinandro lasa teo. Ho an'ny solombavambahoaka asy-pirenena kosa dia isan'ny raharaha efa nanenjehana azy ny fanondranana azo sarobidy ka voaheloka higadra 5 taona an-tranomaizina. Akoatra ireo dia mbola misy antonta taratasy 7 hafa ihany koa anenjehana azy toy ny resaka von'olona. Ireo no antony nitazomana azy ireo tany Amponja. Ankoatra ireo niverina nandray ny toerana maso solombavambahoaka azy indray Ramatoa Marie Thérèse Volaingo ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha. Mitsahatra avy hatrany amin'ny maso solombavambahoaka azy kosa i Jean Emmanuelson Ravenasy ny solo-toerana Ramatoa Marie Thérèse Volaingo araka ny didina avoaka ny HCC. Tsara marina fa isan'ny fangatahany ireo solombavambahoaka eny amin'ny antenimieram-pirenena ity fanoloana aingana ny toerana banga ity mba hampisy hatrany ny atao hoe majorité ny anivon'ny antenimera ka anamafisana ny ekipan'izy ireo. Izay resaka politika izay mifandraiky amin'ny lafim-piarahamonina ihany koa dia ankoatra ny pirofo izay efa nentin'ny rodibe mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM mikasika ny tsy fisiny akory ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 720 dia nanamafy izany ihany koa androany ny eo amin'ny ivon'ny ONG fanama olona Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala. Erotaona mahery izay no nijoroany ny fitondrana ankehitriny. Voatsela ihany koa no nisoloana ny mpikamba ny governemanta. Samy miandry ny malagasy ny amin'ny asa mivaingana hipaka ao anatin'ny vilaniny ka isiny ny fampandrosoana isa-tokantrano. Ny mahagaga amin'ity fitondrana ity dia heverina ho fankahalana sy tsy fitiavana avokoa raha toa ka misy ny fanitsiana ny tsy mety ataony antoko-panohitra toy ny RMDM. Izay avao nandeha tamin'le RN 44 ary eto dia isotomako anareo mpitondra fanjakana mandehanareo tômôbila fa mba aza dia loatra mandeha amin'ireny angidim-bisy roplaniny ireny fa ho hitanareo hoe tena ratsy le lalana. Za aloha tsy nisy olona tsy nahita olombelona anankiray nanamboatra lalana tany. Ny zavatra tsapako tany ary dia mitodika amin'ny ministeran'ny amenan'ny travaux publics fa zazakely 12 ans 13 ans no mandeha manamboatra lalana eny dia mangataka reny ve mpiasa amin'ny ministera fa mba miangavy mba hijery akaiky ny laka loatra io satria tena resy le tanàna. Latsaka ankaterina tanteraka ny firenena amin'izao. Malagasy maro no sahirana noho ny fahantrana. Mila asa mivaingana ny vahoaka
fa tsy kabary sy fihetsika ho tampimaso fotsiny ihany. Nahita maso tena resy malagasy ary ny problema dia zao tsy ho vita ny fanjakana rery io eto dia mitodika anareo fanjakana tsy vitanareo rery io le maha olona n'le olona mihitsiny no tena roboka fa tena simba le fiarahamonina mihitsy simba satria lasa samy mandeha samy mitady zareo satria le fahoriana tena mipetraka raha isy fotsiny hoe aty amintsika 4,000 ariary ny lasantsy any amin'zareo efa ho 20,000 ariary ny lasantsy dikan'izay na ny fiainana ary tsy mitovy tsika zany mieritreritra hoe manam-bola le olona satria manana vary sy ndraitrarehetra fa tena mahatra le olona ary tena mahatra zay zany zavatra anankiray ny resaka électricité sy ny ana tsy resahana tsony fa ny zavatra hitako dia zay ary mino fa tokony andraikindraikitra aingana be. Eo amin'ny pejy ny fanabeazana kosa indray dia afaka volana vitsivitsy dia hikadina indray ny fanadinam-panjakana mbola anisany mangidy eo ambavan'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao ny zavatra nitranga tamin'ny baccalauréat tamin'ny taona lasa teo iny. Nanao fanadihadiana tamina Sisko iray ny mpanao gazetiny MPS Asinandre Malala sy Tokira Marolahy. Mbola tsy afaka ao anatin'ny sain'iray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpianatra nanala baka teo ny hirifiry sy ny fikorontanan-tsaina no nitandrevaka ny seho tamin'ny fanadinam-panjakana farany teo iny. Volana sisa no isaina dia hiatrika fanadinam-panjakana indray ireo mpiadina anala ny CEPE sy ny BEPC saingy tsy miova aloha hatreto ny daty anatanterana ny fanadinana. Fanadinana tsy fiovana ho an'ny CEPE zao dia amin'ny 7 Jolay dia ho an'ny BEPC amin'ny hatramin'ny 15 Jolay. Milamina tsara mihitsy mba misy fivana tokoa tamin'ny heritaona tsy tadiditra fivana daty ny tamin'ny heritaona reny dia milamina hatretra zany dia milamina ary tena ihany ny ministerako hoe tsisy fivana zany io daty mbola voatazona izy hatreto ny fisoratana anarana na ny anaovana ny adina. Efa miroso amin'ny fanangonana sy famenonana ny taratasy rehetra ilaina amin'ny fanadinana amin'izao fotoana izao ireo sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ka ny andrandrainy maro ny hirindrany zany mba tsy ho gabraraka. Trangam-piarahamonina mampalahelo iray no antsika manoho izao vaovao izao. Eo amin'ny izay trangam-piarahamonina izay dia zazakely iray no hita teny amin'ny ranon'ny kopa io tolakandro io. Raha ny fahitan'ny mpanara-maso azy sy ny mpanatry maso teny an-toerana dia efa ary tanteraka ny tova sy ny ratsambatana ity zaza ity ary notombanana efa ho andalam-pahaterahana amin'ny sorona ka zao niaran'ny tao anaty rano izao no hitan'ny olona. Ny olona isendrananjono teo amin'ity toerana ity no nahita izany avy hatrany dia ny antso ny sampana mpamonjy vona nentina avy hatrany tany amin'ny BMH ny razana ary miandry ny toy ny fanadihadiana mikasika izay navanina ndoza toy izao. Fa mbola eo amin'izay trangam-piarahamonina izay ihany dia vaovao mampalahelo tany Toliara tany kosa tao amin'ny lycée Antaninarenina tany Toliara izay nampivarahontsana ny mpanara-baovao no nahita ity tranga iray ity makasika zazakely iray. Asinandre Malala sy Tokira Marolahy. Zazalahy kely 1 taona no hita faty tao amin'ny lycée Antaninarenina tany Toliara. Raha ny fampitambavaovao ray dia tsy vao izao no misy tranga mampivarahotsana makamaso toy izao any amin'ny faritra Toliara iny. Loby tanara entao io nomaly amidimy nisy zaza nisy salaboly ndakilasy Taninarenina niaraka nisy miaraka majaro koa nampolina jaro io fa tsy nimety fa nanaraka avao le fa samby nisy salaboly jaro nisy mbambany kilasy io kay baka amizay tsy hita mifula jaro tsy hita ny loby afinareo aminay fito zahay mihilaza potaky zahay andakilasy Taninarenina eny aho miaraka majaro niaraka aminy aga zahay la manontany fa misy anahy zay tavela eto aho gardien jaro zao fa n'olo fa tsisy ajasasy ty mba mifasy reny mbe mihily la kilasy reo niboaky zahay.
mila zahay mabetania nanao tafitaraina zahay président Antananarivo nandeha amin'ny polisy padamerany misy lahy nanay zay tenin'olona toka io zahay toy numéro napetsakinay numéro iny lasa zahay haiko ty 12 heures basa andesy baban'io baban'izay zany sarakahy vo misy zahay vo roeta maheny babany vasany kay zay ila farany lahy lafa tsy any lefa tsy hay nilanay apetany amin'ny babany zao any tsy mipetsaka eto babany zao fa tsy hainay iny potaky zahay aia amin'ny longondro tsy eto zay i maraintsay zahay mety any zay teritsierinay hoe mety nandesy zay fa ino lay ty tsy nieray koa laha iny anday aja manantena zay ny babany iny ro tinjinay kay tsy nandesy babany are amizay aho ny maray misatsa maty Antananarena eo fa nahay aho anagony zay tsy niavy Antananarena ena fa tsy fika tsy haiko ty raha nanda ino zany tsy ahiza gardien zay ino zany tsy ahiza gardien misy ajala ity aho ino nahavy aza anaty lakilasy zao any fa olo misy lakilasy mihily tsy miala gardien ko zao lay lakilasy mihily lakile tsy fantatra eto ny antony izao fiatsika fianao bebina izao ary efa misokatra ny fanadihadiana any Toliara. Vaovao mampalahelo izay anairana ny fitondram-panjakana no hijery akaiky ireny navandoza ireny fa amin'izao akatoko ny andro fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fampiasana ny tranokala-pifandraisana izao dia mikarakara hetsika ny UNICEF kilalao an'ny ankizy mpikirakira ny tranokala-pifandraisana no entina anamariana izany. Asin'Andriamalala sy Tokiramarila hatrany. Efa raiky tapisaka ao anatin'ny vahoaka maneran-tany ny fampiasana ny tranokala-pifandraisana. Tsy vitsy ireo zaza tsy ampy-taona mikirakira azy io indrindra ny tambajotra sosialy. Midadasika loatra nefa ny faneho-kevitra sy ny fizarana ataon'ny mpisehatra ao anatin'ny tranokala-pifandraisana io ka misy ny hetsika manokana karakarain'ny UNICEF ampianarana sy ampitandremana ireo zaza. Ny zavatra tsara marina nefa dia hoe raha tsy mitandrina tsara ny ankizitsika mampiasa an'ilay izy dia mety ho teraka loza ho an'ny ankizy ny fampiasana an'io internet io. Fantatsika efa zavatra virtuel ilay izy ndraindray mety zavatra tsy misy akory ny arany ao anatin'io mety zavatra diso ao ambadikin'io écran io mety misy olon-dratsy izay mitady fotsiny ankizy anaova ny fanararaotana. Anisan'izany ohatra ny fanararaotana ara-nofo izay mety ataon'ny olona amin'ny alalan'ny io internet io. Be ny mety misy ao zavatra zarain'olona tsy tsara ho an'ny ankizitsika na ny contenu zany tsy adapté amin'zareo mety miteraka voka-dratsiny ho an'ireo ankizy ireo zany. Ka izay indrindra zany no nahatonga antsika nanao ny UNICEF nanao an'io tetikasa anankiray io izay entina indrindra iarovana ny ankizy amin'izay fanararaotana sy herisetra atao ara-nofo amin'ny ankizy zay. Nisy tamin'ireo zaza no nanaovan'ny UNICEF fanadihadiana manokana momba ny fizarana ataony ao anatin'ny tambajotra sosialy ka nisy ny vokatra tsy ampoiziny rehetra. Dia gaga hoe ere ohatra izany fandraisan'ny olona ny zavatra avoakako anaty réseau rehetrarehetrany dia mampa-conscience ilay izy hoe tsy mety ny mamoaka zavatra be dia be anaty internet fa mora azon'ny olona tsara ny mombanao dia mora fantatry ny olona gagana indrindra dia somary gênant ilay izy. Ity software internet dia ity dia andro iray natokana ho fampiasana ny tranokala-pifandraisana isaky ny talata faharoan'ny herinandro anatin'ny volana febroary. Eo amin'ny vaovao mifandraika indrindra amin'ny resaka fampandrosoana dia nametraka paikady hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana ny anivon'ny commune Itosy amafisina ny fametrahana jiro isaky ny elakelan-trano. Nanao fanadihadiana teny an-toerana Iravirazafy Mahina sy Tahirany Aina. Mipetraka ho fitaratra eto Itosy ny manodidina ny commune Itosy amin'ny fametrahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Ialana ny fahalafosan'ny saran'ny jiro avy amin'ny Jirama
ho fanampiana konimponina modiala sy adina amin'ny tsy fandriam-pahalemana samihafa mantina ronjato eo ny jiro avy amin'ny herin'ny masoandro no apetraka afaka fotoana fohy. Mba fitandrona amin'ny fandriam-pahalemana dia niezaka ny commune nametraka ireo fanazavana izay tsy avy amin'ny JIRAMA akory fa avy amin'ny panneau solaire dia napetraka amina lalakely ary amin'izao fotoan'izao dia mbola miezaka hatrany ny commune hanampy azy ireny mba ho fitandrona ny fandriam-pahalemana eto anivon'ny commune. Marina tokoa fa misy ny mety misopatra an'izy ireny efa tsy dia maro fa vitsy ihany dia nizahan'ny commune zany izy ireny tsy napetraka eny an-dalambe fa any anaty tanàna izay fampirarahana amin'ny tompon'ny tanàna nametrahana azy ireny mba hiarovana azy ireny. Raha ny efa vita aloha hatreto zany dia eo amin'ny 700 eo no manazava atao anatin'ny tanàna ary ezahana ny atonga azy izay hatrany amin'ny 200 zany satria maro ireo tanàna sy lalakely mbola tokony asiana azy ireny mba hazava tanteraka dia mba hiaina am-pilaminana ny vahoaka. Eo aloha ilay fasarotana eo anivon'ny JIRAMA kanefa koa lafo dia lafo raha JIRAMA no entina anaty lalakely ary no ezahana mihitsy ireo panneau solaire ireo satria hita ny fahatsarany dia hita koa ny fahatezany ary ampianarina ny olona koa fa fananana imbonana ho anazy izy ireny dia izay no ezaka ny commune hatreto. Maro moa nitetika asa ivoaka eo anivon'ny commune anisan'ny efa miasa ny toeram-pitsaboana izy araisin'ny commune an-tanana hanampiana ireo sahirana misokatra ihany koa ny fitoerana famakiam-boky ho an'ny tanora. Fa mandritra ny 2 andro kosa indray no anatanterahany fikambanana iray Atrikasa etsy Ambatobe etsy izay miresaka momba ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fikajiana ihany koa ny sosina ozone. Nandray anjara tao anatin'izany ireo mpiantsehatra mivantana mikasika ny resaka gaz. Ny andinindin'izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Ireny ora mikija mandritra ny andro maromaro teto Madagasikara tamin'ny faritra maro ireny. Ny hafanana miompampana ankehitriny fiantraikan'ny faharefon'ny sosina ozone no anton'ireny. Anisan'ny manampy amin'ny fikajiana ny sosina ozone ny ady atao amin'ny doro-tanety indrindra ny fitandremana ireny gaz fampiasa amin'ny vata fampangatsiahana ireny tsy ho verivery foana. Efa misy eto Madagasikara ny fikambanana UFM na ny Union des Frigoristes de Madagascar izay manabe sy mitandro ny fiarovana ny gaz. Izany hoe ny ezaka ataonay zany dia mampianatra ny teknôlôjia rehetrarehetra misy mba hahafahan'ilay olona mivoaka amin'ity fikambanana ity mba manamaizana azy. Ny tamberina ndraikitra dia zao no fampitezanay zany hoe rehefa manao zavatr'olona dia tokony manome garantie. Ny fitaovana ampiasaina sy ny gaz ampiasaina ny vidiana any amin'ny magasin agréen'ny Bureau National d'Ozone. Be dia be mantsy ny gaz izay tsara dalàna amidy eto atsokosoko. Dia ny anay zany dia hoe taritina foana ilay olona hanao fividianana entana any amin'ny magasin eken'ny fanjakana. Ankoatra ny asa fanaraha-maso dia manome tantsorika ireo mpianatra sy tanora misehatra amin'ny tontolon'ny gaz ihany koa ty fikambanana ity. Efa mahatratra 700 ankehitriny ireo mpikambana eran'ny Madagasikara. Ny gaz ampiasaina ity zany gaz frigorigène ny anarany raha amin'ny teny frantsay fa amin'ny teny gasy izy zany toa hoe ilay gaz mamay atsika. Dia io gaz io misy sinkany chlore. Dia io chlore io rehefa ririnao iny dia iny miakatra any ambony any dia iny manimba ny couche d'ozone. Zay ilay mécanisme zany. Dia ny atao zany hoe tsy aririna fahatany ilay chlore. Dia récupérena zany efa misy machine spéciale zany dia alaina ilay izy dia ampidirina ao anaty récipient. Tokony zany izay olona manao déclaration rehetrarehetra dia olona efa nahazo autorisation aloha taty amin'ny Bureau National d'Ozone taty amin'ny ministère-ny environnement zany dia arakarakin'ilay autorisation azony no ampidirana ilay gaz. Ohatra hoe 2 tonnes ny ampidiriny dia 2 tonnes zany miditra eo. Dia savaina tsirairay dia maka échantillon dia vérifiena hoe gaz ara-dalàna ve ilay gaz sa tsy ara-dalàna. Raha tsy ara-dalàna ilay gaz dia eo amin'ny port ihany, eo amin'ny douane ihany dia tonga dia miverina ilay gaz. Fa raha ohatra ilay gaz tratrana aty anaty aty an-tsena
zay manana droit misavany dépôt ny magasin rehetrarehetra raha tratrana eny amin'ny dépôt le gaz hoe tsy ara-dalàna dia tonga dia mikatona ilay orinasa izany ny lalàna miantra etontsika amin'ny resaka fikajiana ny tontolo iainana. Tao anatin'ny 20 taona izao dia efa hita ny ezaka eto Madagasikara ny amin'ny fikajiana ny sosina ozone efa tafiakana 5.3 isan-jato izy ankehitriny raha toka 20 isan-jato monja dia eo aloha. Eo amin'ny resaka fanatanjahantena no entintsika manohy izao vaovao izao. Nanao fanambarana tao amin'ny tambazotra sosialy ihany koa androany ny Fosa Junior Boeny manoloana ny fanapahan-kevitra niraisin'ny FIFA momba ny fifindrana izay eritreretin'izy ireo tsy ara-dalàna izay nataony Dax. Ny Fosa Junior FC dia manaiky io fanapahan-kevitra manatantara io ary faly satria marina no nandresy ihany koa ho iatran'ity fanambarana ity. Manentana ihany koa ireo Fosa Junior ireo fa tsy hisy intsony ny fifindrana tsy ara-dalàna izay tokony ho voasazan'ny lalàna. Ity fandresen'ny Fosa Junior ity dia fandresena ihany koa ho an'ny kluba rehetra eto Madagasikara sy ho an'ny kitra malagasy ho iatran'ny fanapahan-kevitra izy ireo sy ny faneho-kevitra tao amin'ny Facebook. Ny eo amin'izay raharaha mahakasika ny Dax izay hatrany dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny lalao baolina kitra ao amin'ny kluba antsony ihany koa aloha i Dax na i Aroasina araka ny sazy nomen'ny FIFA azy. Maharitra efa bolana eo ty fampiatonana ity miampy lamandy atapitrisany. Leo arantsika ny andinindinizay hoetiny Edena Elia. Nilatsaka ny sazy avy amin'ny federasiona iraisam-pireneny baolina kitra ho an'ny Dax na i Aroasina Andremirado mpilalao Barea ary isan'andray anjara tamin'ny lalao kanina ihany koa. Tsy mahazo mandray anjara amin'ny lalao baolina kitra amin'ireo kluba nilalaovany tenany mandritry ny efa-bolana dia ny kluba Fosa Junior Boendy sy ny Kaizer Chiefs aty Afrika Atsimo. Tsy vitan'izay nefa fa sady tratrany mandola mandy 2 sy 7 alina sy 10 metsy sy 7.50 tapitrisa ariary ihany koa ny tenany. Raha ny fanazavana ity mpilalao ity tao anatin'ny tambazotra sosialy dia noho ny olana teo amin'ny fifamindran-toerana avy ao amin'ny Fosa Junior nakao amin'ny Kaizer Chiefs no voalaza fa tsy mazava tamin'ny FIFA. No mariny tsara nefa fa vita ara-dalàna ny taratasy fifamindran-toerana teo amin'ny kluba rotonta saingy efa taty aoriana vao fantany fa mbola nisy volabe tsy voalohan'ny Kaizer Chiefs makany amin'ny Fosa Junior. Ka raha ny fanazavana hatrany dia lasa mifototra any aminy ity olana goavana ity na dia raha ny samy kluba azy izany. No amafisiny hatrany fa raha toka tsy ara-dalàna ny mombamomba ny Dax dia tsy tokony nandray anjara tamin'ny kanina ihany koa ny tenany satria fantatry ny mpanazatra Nicolas Dupuis tsara ny antota taratasy sy ny dingana nolalovan'ny Dax rehetra. Tsara ny mampafantatra fa efa tsy ao anatin'io kluba Kaizer Chiefs intsony ny tenany fa efa nifindra ao amin'ny Black Leopards aty Afrika Atsimo ary efa navita fifanarahana mazava. Manoloana ity sazy avy amin'ny FIFA ity dia tsy afaka mandray anjara amin'ny lalao Barea ihany koa ny tenany mandritra io efa-bolana io araka ny fifampiresahany sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Andrasana kosa ny mety ho faneho-kevitry ny federasiona malagasy ny baolina kitra ho fiarovana ity mpilalao malagasy ity. Na eo aza nefa izany dia tsara marina fa mbola manana 20 andro izy ireo ampiakarana andraraha eny amin'ny fitsarana misahana ny fanatanjahantena. Nilatsaka ny sazy avy amin'ny federasiona dia iny herindra tsara ny Mathieu Prince iny ihany koa no entsika miampita eo amin'ny taranja baolina lavalava na ny rugby izay tontosa omaly teny amin'ny kianjan'ny Makian-Dotapenaka ny famaranana ny Gold Top 20 teo amin'ny ity taranja lavalava ity tena toerana Ravina Zafimaina sy Tahiriny Aina nanao ny fanadihadiana. Isa 20 no 7 no nisaran'ny Kosfa sy ny TFA anaty azo. Nitarika tamin'ny isa 20 ny Kosfa ary 5 ny TFA rehefa niala sasatra ny mpilalao. Nijanona tamin'ny isa ray hatramin'ny farany nilanelana nisy teo amin'ny ekipa rotonta. Natao anatin'ny match teo iny natandraka. Mbola nisy teo any 5 minutes teo iny izy nitarika teo iny. Tienjery lery zay dia iny moa victoire iny nafatesana esera iny. Misy tamin'ny tamitava mena consigne conservation de soutien. Zay ao maro be afaka misafidy olombelona tsara zany zay ao anatin'le izy eo amin'izay manko manana effectif anay 45 dia afaka solosoloana zany le
club. Fianolana ny kianjany maki andotapenaka omaly tonga marobe ny mpankafy ny taranja rugby nanatrika mivantana ny lalao famaranana ny fanaovan'ny TFA anaty hazo sy ny ekipa ny Kosfa atao anatin'ny lalao Gold Top 20. Atsina fa samy tafiakatra amin'ny dingana ho an'ny fiadina ny ranomasimbe andiana eo amin'ny taranja rugby na ny TFA anaty hazo na ny ekipa ny Kosfa. Eo amin'ny vaovao ny tsy fandriampahalemana no entintsika manakatona ity vaovao vao milatsaka io hariva io ihany koa. Jiola nitondra basy no nanafika tetsy amin'ny cité Itosy io hariva io. Noho ny firaisankinan'ny mponina teny an-toerana nefa dia mailaka nanidiny trano nisy ireo Jiola izy ireo ary tafahitsoka tsy hafanetsoka tao anatin'ilay trano kely. Nisy ilay cash point fandefasana sy fakana vola amin'ny alalan'ny finday ireto Jiola ireto sy ny fitaovam-piadiany. Nisy olon-tsotra voahidy niaraka tamin'ireo Jiola ihany koa tao saingy efa nodidinan'ny mpitandro ny filaminana sy vahoaka marobe teo ivelan'ilay trano vy. Ora iray taty aoriana voasambo belona ireo Jiola ary tsy nisy naratra sy namony ainy ihany koa. Araka ny loharanom-baovao nomen'ireo olona teny an-toerana. Reny tokoa ny atao hoe firaisan-kina no hery ny ratsintsika lalana fady izay ihany koa tompo kilasy sy tompo vavy no nanakatona ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tany tokantrano miara-dalana amin'ny MBS manome fotoana anao ny tena courant pitso ankasitrahana ihany koa ny teknisianina sy ny mpanao gazety filma tompoko.